Ao anatin'izay vaovao ara-politika izay ihany mangataka ny fialan'ny Prime Ministra Omer Berizika Andriamatoa Pierre Andrianantenena raha nambarany mofo dia tsy mahatanteraka ireo andraikiny ity Prime Ministra ity. Fanazavana misimisy kokoa ary eo ambony micro any Lova Ramanantsofo. Talamonjana ny tenako na reny ny filazany ary le izy moa sakafo maraina no natao ny etsona mpanao gazety dia manana endrika ofisialy zany. Voalohany aloha ny mba mila koa zany mangarahara ny volana ampiasaina tamin'izany satria mbola niresaka le ihany izy tamin'ny fotoana iny raha tsy diso ny tatitry nataony gazety. Faharoa mahakasika an'le hoe tena le filazana mihitsy eto zany dia tiako ny manambara fa tsy ohatrany hoe tsy magniasa ny premier ministre raha ny marina ny reny tetikasy reny dia misy ministra tompona andraikitra ao amin'ny gouvernemanta, ministry ny santé, ministry ny sport, ministry ny fanajariana ny tany zany ary indrindra ministry ny finance. Nahoana no any amin'ny gazety no resahana mivantana amin'izany mpanao gazety fa tsy naka ny tatitra nataon'ireo ministra tompona andraikitra any amin'izany. Faharoa, misy ny conseil de ministre ary satria le tetikasa koa dia tetikasa ny filoham-pirenena. Nahoana tsy teo anivony conseil de ministre no nyresahana Andriamatoa Berizika amin'izany. Ny tiky zany miaraka amin'le hoe filazany hoe nini le nini dia mazava eto fa tsy afaka ilatsaka intsony ireo président telo. Ny anankiroa moa dia eo ny taonany. Ny Andriamatoa Marc Ravalomanana dia fantatsika fa voararany lalàna. Dikan'izany fanoherana ny Andriamatoa Andrinira Rajoelina iny filazana nataony Andriamatoa Prime Ministre. Dikan'izany tsy Prime Ministre ny marimaritra iraisany intsony izy. Raha ny hevitray atao amin'ny atoko farimbona dia efa tokony ho eritreretina melohan'ny fifidianana 8 mai ny fanoloana n'Andriamatoa Berizika Premier Ministre. Raha ny marina tsy misy lalàna manakana Andriamatoa Andry Rajoelina tsy hilatsaka safidiny azy samy rery ny hilatsaka na tsy hilatsaka.